Amin'ny fifaliana indray ry havako malala no iarabanantsika mpianakavo finoana manjoy izao tenin'Andriamanitra zaraina amintsika isa-tokantrano isam-batan'olona izao, ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo amintsika tsiraray avy. Hivavaka isika angataka ny fitarihan'ny fanahy masina. Andriamanitra rainay masina sy tsara indrindra o. Andriamanitra ny fahatsarana rehetra ianao Andriamanitra monina eo anivonay ianao, miara-mitoetra aminay ary manome ny soa ho anay mandrakariva hivelomanay, hahatsapanay rahateo fa velona ianao ary miasa eo aminay. Misaotra sy mideranao zay Tompo ny amin'ny fahasoavana tsy hitalana, ny famondram-po tsy misy fetra zay ataonao eo amin'ny fiainanay. Amin'ity anio ity andreny teninao zahay dia manomana ny fonay sy ny sainay ary ny fanahinay. Avy Tompo, mitoera ty anatinay. Avy fanahy masino, hazavao ny fonay. Diovy zahay ho mendrika andray ny teninao sy ny afatra ambaranao aminay. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, nanaovanay sy angatanay zany vavaka izany. Amen. Amin'ny teny ity ry havako malala ny mofinaina indray izay voalahatra ho antsika dia hitantsika ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Jaona toko 17 ka ny andininy 4:30 sy ny 5:30 ihany. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo, eny, aoka ho tahaka ny nitiavako anareo no mba hifankatiavanareo kosa. Izany no ahafantaran'ny olona rehetra fa mpianatro ianareo raha mifankatia. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Amin'ny fifaliana indray ry havako no anonana ny fiadanan'ny Tompo, ka dia ho ampitomboina ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy, ilay Tompo ny finoantsika. Amen. Manomboka eto amin'ity toko 17 ity ry havako malala no ahitantsika any Jesosy Kristy efa nampiomana sahady ny mpianatra ny amin'izay hialany amin'izao tontolo zao, ny amin'izay handianany hiverina ho any amin'ny voninahiny, ka dia nanomana tsikelikely Jesosy Kristy ny amin'ny ireo mpianatra ireo mba ho afaka handeha irery, haleo tena sy hanana fahaleovan-tena ny amin'ny fitoriana izay niantson'ny Tompo azy. Dia manomboka tsikelikely arak'izany ny dingana izay atao ho fampiomanana ireo mpianatra ireo, ary misy ohatra ny dingana izay analavira amin'ny Tompo na hiala amin'ny Tompo amin'izay hamadika, tahaka izay hitantsika ny amin'izay nilazany Jesosy ny amin'izay hamadika azy ny amin'ny Jodasy zany. Fa eo ihany koa ny dingana fampiononana maro samihafa, ary eo anatin'izany dingana fampiononana zany dia misy sokajy ny fampiononana omen'ny Tompo ho an'ny mpianatra. Izay hitantsika eto amin'ity mofinaina ity ohatra dia fampiononana azy ireo amin'ny alalan'ny fitiavany hitoetra amin'izy ireo mandrakariva. Rehefa mamaky ny toko 4:40 isika dia mahita ny fampiononana amin'ny alalan'ny fametrahana ny fanahy masina. Eto ary havako malala amin'ity mofinaina antsika ity, andeha ho takaritsika ny mahakasika ilay didy mpitiavana izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fampiononana izay nampiomanan'i Jesosy Kristy reto mpianatra rehefa hiala eto amin'izao tontolo izao izy. Resahantsika eto ary ny didy mpitiavana. Voalohany, ny didy mpitiavana dia tahaka ny fitiavan'i Kristy. Ny didy mpitiavana dia tahaka ny fitiavan'i Kristy eo amin'ny 4:30. Dia hoy ny voalaza hoe didy vaovao no omeko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo, eny, aoka ho tahaka ny tiavako anareo
no mba hifankatiavanareo kosa. Didy manahaka ny fitiavan'ny Kristy. Fa rehefa mijery fitiavan'ny Kristy mantsika ry havako, de mahita fa ny fitiavan'ny Kristy de tsy inona tsy akory fa lay fitiavana feno fanolora-tena, lay fitiavana mifono fanavotana, ary fitiavana nomena maimaim-pona tsy misy tambiny, tsy misy setriny ho an'izao tontolo zao. Rehefa mamaky isika de manome fanazavana misimisy kokoa Paoly apôstôly ao amin'ny bokiny Efesianina 5:5 ny ilazan'i Paoly manao hoe ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny tiavan'ny Kristy anareo, de nanoloran'ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra mba ho anitra ny kasitrahana amonjy atsika. Ny antsoina hoe fitiavana zany de ilay Jesosy Kristy nanolotra ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ho fanavotana izao tontolo zao. Fitiavana izay nanolorany ny ivim-piainana manontolo, nanolorany fiombonana vaovao ho an'izao tontolo zao. De hitantsika eto arak'izany, ilay Jesosy Kristy mitondra ny modely mpitiavana teto amin'izao tontolo zao, mitondra ny fitiavana hafakely, mitondra ny fitiavana miavaka, ary fitiavana tena hafa mihitsy aza raha oharina amin'ny fitiavan'izao tontolo zao. Io lay fitiavana vaovao izay nentin'i Jesosy Kristy eto amin'izao tontolo zao. Ary ampirisihana raha teoko ny mpianatra hanaka izany fitiavana vaovao, hanaraka ny fitiavan'i Kristy. Any amin'ny Jaona epistily, Jaona 1:7 dia hony voalaza manao hoe izao ny ahafantarantsika ny fitiavana, satria izy no nanolotra ny ainy amonjy atsika, ary isika kosa mba tokony hanolotra ny aintsika amonjy ny rahalahy. Ny fitiavana zany de fitiavana feno fanolora-tena, ary zany no didim-pitiavana ampirisihan'i Jesosy ho an'ny mpianatra sy ny mpanaradia azy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, ambetiny resaky Jesosy Kristy mandrakariva ny amin'izay hahafeno izany fitiavana fanolora-tena izany ao amin'reto mpianatra ireto, amin'izay te hanaradia azy. Zany no natonga azy ny teny ohatra ao amin'ny Jaona 5:5, ny 5:7 sy ny 5:10, de ilazany manao hoe tomoera amin'ny fitiavako ianareo. Raha mitandrina ny didika anareo ho izy de mitoetra amin'ny fitiavako, tahaka ny tandremako ny didiny raiko sy ny toerako amin'ny fitiavana. Ry havana malala, fenitra lehibe arahany mpino, raha ho mpino izy anaraka ny Kristy, ny fananana izany fitiavana feno fanolora-tena, fitiavana miataka amin'ny fitiavan'izao tontolo zao. Ny fitiavan'izao tontolo zao lay mitaky tambony, ny fitiavan'izao tontolo zao lay tsy mijery afa-tsy ny tombontsoa ny tena manokana, lay fitiavan-tena, lay fitiavana izay mampiondrika atsika hijery ny tombontsoa ny tena manokana. Fa ny fitiavan'i Kristy kosa lay fitiavana mihevitra ny hafa, kanefa fitiavana tsy misy setriny, tsy misy takalony, fitiavana maimaim-pona. Ampirisihana arak'izany ny fiangonana ry havako, ampirisihana ny kristianina, ampirisihana ny mpanaradian'ny Kristy rehetra. Fitiavana toy inona ary no mibaiko atsika amin'ny fanompona an'Andriamanitra? Moa lay fitiavana mandona tapana mba hanomezana heriny, sa lay fitiavana mihatsara velatsia, sa lay fitiavana izay mitady ny tombontsoa ny tena? Izao tenin'Andriamanitra izao de miantso atsika ry havako malala hihevitra mandrakariva ny hafa, hihevitra ireo sokajon'olona marefo amin'ny finoana, marefo amin'ny ara-panahy, marefo amin'ny fiainana andavanandro, marefo
amin'ny hevitra ko azy heverina marakariva izay hanolorana ho azy reny izay avy amin'ny tena ka afaka ho atolotra azy amin'ny endriny tsy misy takalo. Izany no ahafantarana fa mpianatra Kristy. Izany no didy mpitiavana izay nanolorany Kristy ny ainy ho an'izao tontolo izao. Fa fahamarinana faharoa ihany koa ry havako izay takaritsika amin'ity tenin'Andriamanitra ity mahakasika ny antsoina hoe didy mpitiavana dia tsy hoe didy izay tahaka ny fitiavan'i Kristy fotsiny, fa io ihany koa no marika mahampianatra, io no marika ahafantarana ny mahampino. Tokony ho fantatsika zany fa andeha Jesoa Kristy. Rehefa andeha Jesoa Kristy dia ny mpianatra no iaina irery sy hanao ny fanompoana irery. Ity fitiavana nolovaina sy notaafina tao amin'ny Kristy ity arak'izany, ilay didy mpitiavana, io no marika hipetraka, hitoetra amin'izy ireo. Ka na andeha ara Kristy, ny fitiavany kosa araka ny tena hoe tomerany fitiavaka ianareo dia hitoetra mandrakariva eo anivon'ny mpianatra. Ny fakana tahaka ny fitiavan'i Kristy arak'izany no pirofo eo amin'ny olona ahafantarana fa mandeha ao amin'Andriamanitra izy. Ny fakana tahaka ny fitiavan'i Kristy no ahafantarana ny olona izay mandeha ao amin'Andriamanitra. Rava arak'izany ilay fitiavan-tena, rava ilay fitiavan'olombelona izay nisy fialonana, izay feno fiatsaram-belatsihy, izay mifono fitiavan-tena. Fa manjaka kosa ilay fitiavan'i Kristy, ilay manana hadiry mahenika izao tontolo izao. Ao amin'ny Kristy no hanovozana izany fitiavana izany. Ary rehefa mijeritsika ry havako dia izay manaiky hitoetra ao amin'izy Kristy, ao amin'Andriamanitra, dia manana izany fitiavana izany, ary izany no andehanana ao amin'Andriamanitra rahateo. Jaona voalohany, toko 2, ny 15 sy ny 19 dia milaza manao hoe fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ho aminy marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no ahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ao aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Ka Kristy nandeha tamin'ny fitiavana, izay rehetra mitoetra ao amin'ny Kristy dia mandeha amin'izany fitiavana izany avokoa. Tsy maintsy tia isika raha tena hijery sy tiana hahita taratra ny amin'izany fandehanana ao amin'ny Kristy izany. Hoy Jaona voalohany ihany, toko 4, ny 220 manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo, ary izao ny didy efa azontsika taminy, izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Izay tia an'Andriamanitra dia tsy maintsy tia ny rahalahiny koa. Tena marika tsy azo takosenana, tsy azo sandohana, mipetraka sy mitoetra amin'ny mpanaradian'i Kristy rehetra ity didy mpitiavana ity. Ny fitiavana irery ihany arak'izany no mampifandray ny samy zanak'Andriamanitra, tahaka n'izay nifandraisan'i Kristy tamin'Andriamanitra ray, ilay nanome azy ny fiainana rahateo. Fomba iray hitondrana izao tontolo izao eo amin'ny Kristy rahateo ity fitiavana ity, ary izany no ananany hadiry mivelatra manerana izao tontolo izao. Tsy hoe fitiavana izay hamonjen'i Kristy atsika fotsiny zany, fa fitiavana ihany koa ahafahana mamonjy ireo izay mbola lavitra an'i Kristy. Ny vavaka izay nataon'i Jesosy Kristy
ao amin'ny Jaona 7:12 ny andininy 2:20 vavaka ho an'ny mpianatra dia nilazany manao hoe mba ho iray ihany izy rehetra tahaka anao ray ato amiko, ary zao koa aminao mba ho ao amintsika koa izy, mba inono zao tontolo zao fa ianao no naneraka. Ry havako malala ao amin'ny tompo, zay rehetra te ho mpianatra Kristy dia tsy maintsy misalotra mitafy izany didim-pitiavana izany, hitataratra amin'ny eny ivelany arak'izany ny mahampianatra atsika, tsy voatery hanao marika samihafa tahaka ny telozoro na kintana na volana na masoandro na zay marika ampiasain'ny fikambanana maro eto amin'izao tontolo zao tsika hahafantarana ny mahampianatra. Ary indraindray aza tsy voatery hampiasa ny marika ictus akory lay sarina trondro ny fankafantaran'ny mpianatra tamin'ny fotoanandro, fa ity fitiavana ity no tena napetraka Kristy amantarana ny mpino. Lay fitiavan'i Kristy ivelomantsika amin'ny fiainana andavanandro, lay fitiavan'i Kristy ifandraisantsika amin'ny manodidina antsika, lay fitiavan'i Kristy ahafahantsika mivelatra sy mampivelatra ny fanompotsika na dia any amin'ny tsy mpino aza. Zany no ahafantarana fa mpianatra Kristy isika, tarafina amin'ny alalan'ny fitiavantsika arak'izany ny mampianatra Kristy atsika. Ry havako malala, didy vaovao no nomeny tompo atsika dia ny mba ny fankatiavantsika. Didy vaovao na dia efa voalaza tany amin'ny boky Levitikosy aza ny didin'ny fitiavana, na dia voalaza ao amin'ny bokin'ny Exodosy sy ny Deutéronomie aza makasika ny didy 10, dia vaovao mandrakariva ity fitiavana ity, satria voafono tao amin'ny Kristy ny fitiavana, ary Kristy lay manavao isanandro ny fiainantsika, tiany hitoetra amin'izay efa ny lalana ny zorana isika, ary zany no isariana antsika mpino rehetra ankehitriny. Dia ho an'Andriamanitra ny voninahitra, ho amintsika kosa ny fitiavan'i Kristy. Amen. Ivavaka isika ry havako. Endre ny fifalianay Andriamanitro raha nandre indray androany fa fitiavanao, ny fanolora-tena nataonao, ny fanavotana nataonao teo amin'ny hazo fijaliana ho anay, ho amin'izao tontolo zao. Misaotra anao Jesoa ny amin'ilay fanomezana sarobidy lehibe loatra ka tsy ho voavaly nataonao amin'ny fiainanay, fa indreto izay amin'ny mampino mpanaradianao dia vonina hampanjaka ny fitiavanao eo anivon'ny fiangonanao, eo anivon'ny fiarahamonina sy ny fikambanana ara-panahy izay misy anay, eo anivon'ny sehatra samihafa izay ivelomanay, ary ifonanay aminao ary ireo endrika rehetra izay nandavanay ny fitiavanao, ka ny fankahalanay, ny fampiolonolonanay, eny ny fampiatsaranay velatsi teo masonao azy. Ifonanay eo anatrehanao izay endrika fandosirana sy fanalavirana anao Andriamanitra tamin'ny endrika fankahalana rehetra. Fa manomboka amin'ity an'ity kosa, noho ny fahafantaranay fa voavelany elokay, dia voniny izay hiaina sy hampanjaka ny fitiavana ny rahalahy eo anivony ny fiainam-piarahamonina misy anay. Dia ataonay sy ivelomanay zany, satria fantatray fa izany no amonjenao anay raha teo. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy, lay tompo ty anay, lay mitsidika anay isatokoana ambaravarana, manisy soa sy mihevitra anay mandrakariva, amin'ny anaranao nanaovanay zany vavaka izany. Amen.